Tamin'ny andro fahafito no vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ary nitsahatra tamin'ny asa rehetra izay nataony izy tamin'ny andro fahafito. Genesis 2:1-2. Miverimberina matetika eo amin'ny fiarahantsika mianatra ny mahazava-dehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io dia tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny, Andriamanitra miresaka amintsika ary natao tokony hankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Miditra lalinalina kokoa isika eo amin'ny tenin'Andriamanitra io dia tsy inona fa mahakasika ny amin'ny hoe fitandremana ny sabata. Lohahevitra izay mampizarazara tokom-pivavahana maro, mampizarazara fianakaviana maro ny amin'ity resaka momba ny sabata ity. Kanefa izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 2:1-2. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. No hamasin'Andriamanitra ny andro fahafito, tamin'izany moa mbola tsy hoe sabata fa mbola marika, numéro zany. Andro fahafito, misy zany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Teo amin'ny fahafito, eo Andriamanitra no nitsahatra ary nomeny antsika io andro. Nitsahatra tamin'ny andro fahafito Andriamanitra, tamin'ny asany rehetra, ary nanamasina ny andro sabata, andro fahafito. Io andro io zany dia fahatsiarovana fa Andriamanitra no namorona an'izao rehetra izao. Ny asa'Andriamanitra nandritra ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Dia rehefa tamin'ny fahafito, nijereny ny asa izay nataony, indro tsara indrindra. Rehefa tonga zany ny andro fahafito no tokony miverina ao an-tsaina dia miverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra kay mpamorona an'izao tontolo izao. Izy no nahary an'izao tontolo izao. Ny foto-kevitra voalohany amin'ny andro sabata zany dia tsotra ihany. Mahatsiaro fa Andriamanitra ny mpamorona. Andriamanitra ny nahary an'izao rehetra izao. Ka rehefa mitsahatra amin'ny andro sabata, andro fahafito isika, dia mankalaza n'ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra. Fa fanaontsika matetika zavatra misy ange zany. Rehefa tonga ny andro fety, ohatra hoe ny Paska, ny Pentecote na ny fiakarana, dia miverina any amin'ilay tantara izay nisehoan'ilay andro fety, ny foa-mampanahy rehetra, dia iny dradradradraina sy tsy arovana, averina, ny Paka nandalo Jesosy nanafaka, Pentecote nirotsahan'ny fanahy masina, ny Ascension, fiakarana, dia any lasa any ny saina rehetra. Ka rehefa tonga ny andro sabata, andro fahafito, dia ny foto-kevitra voalohany dia miverina amin'Andriamanitra mpamorona, namorona an'izao rehetrarehetra izao. Nomena antsika ny andro sabata, ahoana ny voalaza amin'ny Exodosy 1:3-7. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, milazà amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo ny sabata. Bokin'ny Exodosy dia marintsika tsara fa bokin'ny fanafahana, ary rehefa nafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nomena azy ny sabata ao anatin'ny didy 10. Maninona moa ny antony? Nandritra ny 700 taona tany Egipta izy ireo dia niasa foana, tsisy andro fitsarana mihitsy, tsy misy repos, tsy misy hoe congé, tsy misy hoe permission, fa miasa foana nandritra ny 700 taona. Fa rehefa nafahan'Andriamanitra kosa izy dia nomena azy ny sabata. Inona ny dikan'ilay sabata? Fahatserovana fa Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no nanafaka azy. Raha mijery amin'ny Exodosy 1:30 manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 7, lavalava ny an-dalanteny, vakiantsika ny ampahany amin'ireo. Manao hoe tandremo sabatako fa famantarana amiko soa aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimy zany, ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah no manamasina anareo ka tandremo sabatako. Masina anareo zany, izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa, fa izay rehetra manao ny raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny firenena. Enemana no anaovanao ny raharanao, fa andro fahafito dia tena fitsarana masina ho an'i Jehovah, dia ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby, dia ho fanekena mandrakizay, tsy misy fiafarana. Ka noho izany, raha mbola misy izao tontolo izao dia tokony mbola ho tandremana ny sabata, ho famantarana ho amiko so amin'ny zanak'Israely. Exodosy 1:1-7, famantarana ho amiko so amin'ny zanak'Israely mandrakizay zany, zava-dehibe zany,
fa amin'ny enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Ry namana, miantso antsika mba hitandrina ny sabata, tsy ho an'ny atoko-pivavahana iray ihany, tsy ho an'ny firenena iray. Mazana manko ny jiosy no mitandrina ny sabata. Rehefa jerentsika ny any amin'ny Isaia 4:10 dia tsy ho an'ny jiosy rehetra, fa ho an'ny hafa firenena izay manana an Jehovah ho andriamanina dia mitandrina ny sabata. Isaia 4:5 misy an'izany. Ndery tsika hitandrina ny sabata, ka tsy ho sabata ny jiosy rehetra, tsy ho sabata ny atoko-pivavahana irery, fa sabata ny olona rehetra izay manana an Jehovah ho andriamanina. Tanteraka aminao zany ary mba hampiarinao amin'ny fiainanao hivavaka isika. Tombo tsara, misaotra anao izay nomenao anay ny sabata, mba hitsahara anay, mba ahatsiarovana fa ianao Andriamanitra ilay mpamorona an'izao tontolo izao. Omeo fotoana hitsaharana izay mandritra ny sabata, ka anana fifandraisana mivantana aminao. Io ny rehetra manaraka izao afatra manokana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.